katsaka amin'ny fotoana rehetra. Avy any amin'ny 216 Fianaratsotra district Masobeto anamafonfonony malagasy rehetra mba hanenitra ny firenena tokoa ny fiadanana sy ny fanantenana izay hoentiny Paparay Masina. Za avy any Soanerany Vongo antenaiky hitondra hirim-po, hitondra fiadana ho an'ny vahoaka malagasy tsy vakivory fahatongavany Paparay Masina. Zay zao avy any Moramanga manome fahasoavana izy mety hisy fanahy masina ilatsaka aty aminay. Tsodrano zay avy any Belanana mba hisy zavatra vaovao eto Madagasikara mba andro fahalemana ny tanintsika. Tena faly be na dia misy izany fisapahana fahoriana ty dia tena totra tena tsy misy tsony dia sala tena voky be na ny fananay zao tena voky be. Zahay zao tamin'ny raika ambin'ny folo sasany ala tanàna Ivato Mandrosoa Ivato fa tonga ty eto amin'ny ray lasaka eo na dia tongotra avy any. Faly be zay satria tonga eto aminay amin'izao ny filohan'ny fiangonana katolika eran-tany Timbony Masindapiera. Tena fahasoavana zany satria tsika tanindrazantsika izy mahita izay manantena sy mino zay. Izao fahatongavam-pafizao dia filaminantsika malagasy tena andrandraina satria fahatantatsika fa tsika olona mikorotana ara-politika ohatr'izay. Izay nangatahana mafy amin'Andriamanitra. Izy ny sotenan'i Kristy hitanay velona aminay katolika dia izay mahatenanay.